Miarabantsika rehetra indray ry havana izay manaraka izao fandaharana izao. Iombom-bavaka isika mialohan'ny anarahantsika izany. Andriamanitra tsara sady mahatalanjona tokoa naharinao anay. Ary misaotra mandrakariva fa tsy mitsahatra ianao, ny mitrotro sy miary ny mitaisanay. Ka raha hiresaka, karakarany amin'ny zanaka izahay. Zanatsika, satria ianao no nahary azy. Dia aoka ianao no ameno ny fanahinao indray aminay tsirairay avy, na zaza izara ny fampianarana na ny vahoakanao izay miaino rehetra manaraka izao fandaharana izao, mba handraisanay fahalalana sy fiainana vaovao indray eo aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fampianarana ry havana izay ho arahantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe Andriamanitra atahoana ny zanatsika. Efa ny fampiresantsika teto indray mandeha ny mahakasika ny zaza ny ekipo, ny zaza eo am-pahaterahana, fa ny horesantsika manokana dia ny mahakasika zany ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny roa taona ka hatramin'ny efataona eo. Ninina no lazaina manokana izany satria eo amin'ny 2 sy 3 taona efatra eo raha misy taratara kokoa, dia misy fisehoan-javatra manokana eo amin'ny fiainan'ny zaza. Dia indraindray raha ohatra ka tsy fantatrika izay, raha tsy fantatsika koa ny tenin'Andriamanitra mahakasika azy, dia mety tsika hiteniteny foana hoe zaza maninona re ity Andriamanitra. Fa rehefa fantatsika tsara kosa ny momba an'izay, dia tsy maninona hay le izy, fa fitomboana ara-dalàna izany. Ny tenin'Andriamanitra izay hakinantsika ny fampianarana dia ny ao amin'ny Isaia 27:7, dia rahantsika maka ny 1:12 aloha ka hatramin'ny 7:20. Dia izao ny tenin'ny Tompo ao manao hoe: izaho dia izaho ihany ny Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Izaho efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy nisy hafa tao aminareo. Ianareo ny vavolombeloko Jehova, ary izany Andriamanitra. Eny hatramin'izany andro izany izany izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no mahasakana izany? Jehova no mpamonjy, tsy misy maharombaka ny eo amin'ny tanany, ary rehefa miasa izy dia tsy misy mahasakana izany. Izay tiana ambara mahakasika ny zaza 2, 3, 4 sy izay tenin'Andriamanitra izay, dia ny hanamafisana amintsika aloha voalohany hoe tsy misy maharombaka ny eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ka raha tsy misy maharombaka ny eo am-pelatanany, dia eto am-piandohana dia tia hametraka amintsika rehetra, na ray aman-dreny na itsika rehetra izay mpitaiza, mba hametraka mandrakariva hambavaka ilay antsointsika hoe zanatsika eo am-pelatanan'Andriamanitra. Averina ihany hoe fomba fitenitsika le hoe zanatsika, fa raha araka ny fanarahantsika hatramin'izay, mbola tsy ary tao am-boaka dia fa n'Andriamanitra izy io. Tao am-boaka dia azy izy, ary izy koa namoaka azy tao an-kibony neny, fa fiasana fotsiny ihany i dada sy neny. Inona moa no nahatonga antsika miteny hoe apetrao eo am-pelatanan'Andriamanitra? Ho anareo mananjanaka 2, 3 taona dia tena mahita mihitsy hoe misy toetra hafahafa sy manavesatra. Lazaintsika hoe dia mikirizy indraindray, tsy laitra ataony inona. Arakaraka ny toetoetra ny zaza io, fa mitranga ohatr'izao le izy matetika. Mikizitina kely dia mitomany tsy laitra ampanginina, ary ny tena mahasositra azany dia ity. Raha ohatra tsika karazan'le ray aman-dreny manao hoe rehefa mangingina ao an-trano ao dia ao ianao no miteny mafy, ny sasany aza moa indraindray tafahoatra loatra fa lasa mikapoka, dia rehefa eny amason'olona dia ohatra mieritreritra mihitsy le zaza hoe eto inenina eto i dada, tsy afaka mihitsy an'le asika kely na anongo anahy. Eo amason'olona eo mihitsy izy no mitomany tsikasikasyna amin'ny tany. Eo amason'olona eo izy mikapokapoka. Indraindray aza misy zaza dia mikasy tanana mihitsy, na ny neniny io na ny dadany io. Eo amason'olona eo izy mandray zavatra, manimba, tsy azonao tenenina mihitsy, ary na dia izahanao fihinana ary dia mandakandaka miala eo. Ny mpandinika ny ara-tsaina dia manakilasy fa iorokatra amin'ny 3 taona io, efataona ho an'izay taratara,
no averina hoe karazana ohatrany misy krizy na ataontsika angamba hoe fahasarotana eo amin'olona. Io no fahasarotana voalohany dia ny fahasarotana faharoa indray dia aty amin'rehefa hoe adolatsento isika. Rehefa io amin'ny taona io ny zaza dia misy mihitsy moa miantso azy ny mpandinika hoe terrible tout. Izany hoe dia tena manahirana sy manavesatra dia tsy izay atao. Dia ny atao voalohany izany ry havana dia eo amin'ny lafiny ara-tsaina na manohatra aza ilay zaza na dia masika fihetsika azy izy dia fihino ampitiavana izy. Misy fifandraisana ny fanahy ry havana ka fihino ampitiavana hoy fa tsy hoe ianao koa sady tezitra no mandray azy amin'ny fahatezerana dia vao miahotra mifanenjana eo fotsiny nareo anankiroa na ianao raha tsy mafiana azy. Fa fihino ampitiavana izy dia teneny hoe tiako be foana ianao na miaino izy na tsy miaino. Ary sady mamiana azy ianao no miteny hoe tiako be foana ianao no ao anatinao ao koa dia mitenena mihitsy hoe raiso ampitiavana amin'ny anaran'i Jesosy izy. Safosafoy matetika izy amin'io taonan'io satria sahirana izy manko eo. Manomboka eo amin'io taona io ny zaza ry havana dia efa manomboka tia mifandray amin'ny any ivelany, tia mivoaka ny trano, milalao. Ary izay indrindra no mahatonga anazy manana ny ohatran'ny fahasarotana io. Tsy dia hoe krizy na-adalàna akory ilay izy fa no izy mifandray amin'ny any ivelany dia misy zavatra mety mandona azy samihafa any izay tsy hainy tantaraina akory. Asa mety misy olona nanosika azy, misy fomba fijery nandratra azy fa mbola tsy ampy ny teny any ahoana ny fihetseham-pony. Dia izay no mahatonga azy rehefa misy mihetsika kely dia manao an'iny krizy mandakandaka tsikasikasyna amin'ny tany iny. Dia izay izany mety horontsika eo amin'ny ara-tsaina raiso izy dia fihino izy. Anao fiteny mamy izy. Ary eo amin'ny ara-panahy dia tena ny fitiavan'ny tompo andraisana anazy anasafosafoana azy. Marihana ry havana fa amin'ny taona io dia na matory ary ny zaza dia aza kivy ianao miresaka aminy. Azo manao hoe raha tsy adaladala pasterako zaza matory no iresahana. Fa na matory ary ny zaza ry havana dia afaka resahantsika mihitsy izy. Apetrao ambony ny tananao fa mandre an'izay ny ao anatin'ny fihetseham-pony ao dia itenenanao mihitsy hoe zanaka kelin' Jesosy matory tsara androany tia ny dada sy ny enibe tsy manofinofy ratsy ny anjely tononona miambina anao hanome anao fiadanana dia ny fanahinao milamina tsara miaraka amin'ny tompo. Zanak'Andriamanitra ianao, tianao Andriamanitra, tianay ianao. Teny toy izany no atao azy na dia ao anatin'ny toromasony azy izy. Dia hitanareo fa misavatsy kelikely moramora iny ohatran'ny fahasairanana eo amin'ny fitezana an'io zaza eo amin'ny taonany 2 ka hatramin'ny 3 sy 4 io. Tiana koa manamarika fa misy fivoarana ao anatin'ny atidohan'ny zaza amin'ny taona io. Ao anatin'ny atidohantsika ao mantsy ry havana dia misy karazana ohatran'ny kitranotrano kely be dia be. Dia amin'ny taona 2, 3, 4 io no antsoina hoe taitra ilay kitranotrano kely mahakasika ny firaisana na ny sexualité izany. Amin'ny taonany zaza io ny taitra ny antsoina hoe sexe cérébral ao anatin'ny atidohany ao. Raha mananjanaka nareo 2, 3, 4 dia marianareo tsara fa tia milalao taovam-pananahana izy. Tia mitsongolongoloka amin'ny tsikilo izy. Raha manao zipo ohatra amin'ny mamany dia ingainy mihitsy tsikilovany ny taovam-pananahany ao. Na lahy na vavy dia hitovizana izay. Tsy hoe kory hoe mihavetaveta ilay zanaka kelintsika raha manao an'izany ry havana. Tsia, fa fitombona ara-dalàna izany. Ahitantsika izany manao hoe taitra ny sexe cérébral. Raha tsy manao an'izay fihetsika izay moa izany ilay zaza dia izay izy ilay antsoina hoe inoka na koa hoe tsy natsoina ho aminy fanambadiana. Ka eo amin'izay fotoana izay izany ry havana dia anjarantsika fotsiny ny mitandrina. Rehefa hoe mitsikilo izy dia esorina ambavarana azy fa tsy atao izay. Ary rehefa milalao ny taovam-pananahana izy dia mitenitsika fa tsy tokony ho kitikitihana eo. Ary manomboka eo koa izany ry havana no tandreny tsara satria mivoaka ny trano ny zanakitsika na mety misy vahiny hafahafa koa ao amintsika ao. Fa manomboka amin'ny fotoana mahataitra ny sexe cérébral io
ny olona mpanararoatra ny zazakely dia eo koa dia efa manararoatra azy amin'ny firaisana ara-nofo. Ko ambeny tsara ny zanakao, tena fiambenana mihitsy ara-batana ny atao amin'izay mba tsy hampisy ilay antsoina hoe fanararotana ara-nofo aminy. Dia ambony ny zavatra rehetra riavana, satria tsy misy maharombaka ny eo an-tanan'ny tompo dia eto ambavaka izy. Eto ambavaka mba tsy mafy loatra ny fiatrehan'ny fitombony, eto ambavaka koa izy mba tsy teo betsaka loatra ilay fiatsehana na ilay kriziny roa-taona, ary indrindra satria efa taitra ny sexe cerebral dia ambeny tsara izy mba tsy ho tratran'ny olona daladala hanao fanararotana ara-nofo aminy. Amen.